Ny tombana ny filana manontolo zany ny besoin ny resaka isan'ny olona moa zany efa hita ny mikasika ny fitaovana zay ilaina, mikasika ny olona zay ny manana ny fahaizana moa zany ny expertise izay ilaina ao anatin'izany fifanana zany fa indrindrandrindra ny telo volana voalohany dia natao ho fanofanana an'ireo olona ampiofana indray ny olona zay handray anjara, nitarika sy handray anjara ao anatin'izany fikironan-doham-pirenena zany. Ny telo volana manaraka zany hoe mizara anankiroa zany ty taona ity, ny enim-bolana voalohany zany ao anatin'ny fikarakarana manontolo sady anaovana ihany koa andrana. Ny telo volana manaraka zany dia fametrahana sy fanaovana ny fikionan-doha Savaranando eto Antananarivo. Mety ho lasa lohakelin'izay satria eto Antananarivo mbola tsy nanaovantsika fikionan-doha Savaranando tany amin'ny faritra hafa, dia misy koa ny andrana mahakasika ny stratégie sy ny politika ny fanaovana ny fanatanterahana zany fikionan-doha zany ny roa volana farany zany. Misy faritra anankitelo anaovana an'izany. Rehefa tonga kosa ny volana Jolay manomboka ny enim-bolana faharoa zany dia manomboka eo amin'izay ny tena fikionan-doha miainga any Fokontany, dia miakatra eny anivon'ny commune sy ny district, dia ny ray volana manaraka farany alohan'ny farany anivon'ny faritra, dia ny ray volana tena farany fikionan-dohan'ny pirenena eto Antananarivo zany. Tapitra ty taona ity miatrika indray tsika ny anaovana ny zay hevitra rehetra voangana mandritra n'izay fikionan-doham-pirenena zay atao volavolana lalam-pandrenana, dia fotoanany anaovan'izany rehetrarehetra zany indray ny taona 2024 fanaovana fifidianana ny lalam-pandrenana, dia fifidianana isan-tsokajiny izay tapaka mandritra n'izay fikionan-doham-pirenena. Eo amin'ny filana ara-tsony